La 4G Patelma vous présente Ni Vava. Osokafana ireny centre de traitement Covid-19 Andotapenaka noho ny fitombon'ny trangavalina aretina coronavirus. Fiarana ho 10 raha be indrindra ny famorin'olona ireo no isan'ny fipetra izay andraisin'ny ministeran'ny fahasalamana. Amin'ny tohatrano ny fahatongavan'ireo mpifindra monina avy any amin'ny tapany atsimon'ny nosy etsy amin'ny fasan'ny karana. Ny ankamaroany dia voatery mitoby eny an-toerana miandry vola, ao kosa miazo ny agaramaki andraisana fiara, miazo ny tapany avaratry ny nosy ireo mbola manana entomanana. Miampy fitondray ireo olona karohana mahakasika an'ilay raharaha volamena tratra tany Afrika Atsimo raha nambaran'ny PAK. Nitondra fanazavana mahakasika ny oraraha io ihany koa ny talejen'ny fahaditsiranana. Jiolona telo manodidina ny tsara kofafa ao Tomasina no sarina taorinan'ny fanarahan-dia izay nataon'ny fokon'olona sy ny zandary. Sarina avokoa ireo entana nalain'izy ireo sy ny basy vita gasy izay tsy mipoaka akory fa natao fampitahorana fotsiny ihany. Maresaka iraisam-pirenena mitsepaka amin'ny fanarahana ny amendement faha-5 ao amin'ny lalam-panondrenana Amerikana entina anesorana Donald Trump ao amin'ny Maison Blanche ny filoha-hevitra Amerikana Mike Pence. Androany tokony hiroso amin'ny fifidianana ny empêchement ny parlement. Ny azizen'ireo vetra. Filandra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anamboatsika ny vaovao dia hosokafana indray ny centre de traitement Covid-19 Andotapenaka noho ny fitombon'ny tranga ny vaninaretina coronavirus. Fierina ho 10 kosa raha be indrindra ny famorin'olona ireo ny fepetra izay niraisin'ny ministeran'ny fahasalamana io ny nasaina. Fa tsy azo atao ny famorona olona na ny fivorovoriana izay mihoatra ny olona 10 ankehitriny. Hosokafantsika zany ny village voara ny CTC19 zany ho an'ireo olona zay mampiseho ny soritraretina ary rehefa manatona iny izy dia atao zany ny fitsiriana ary hoisikoy eny zany ny fandraisana antanana ireo marara. Araka izany no mafisina indray ny fepetra noho ny fitombon'ny trangany valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Ankehitriny faritra 4 no ahitana tranga ka ny 4 amin'ireo no ahitana tarehimarika ambony dia Analamanga, Boeny, Vatovavy-Fitovinany ary Matsiatra ambony. Ho an'ireo izay voamarina fa mitondra ny tsimokaretina misy ny lamina noraisin'ny ministera tompon'andraikitra. Ireo zay misy ny soritraretina ka voamarina fa mitondra ny tsimokaretina dia ampidiritsika any amin'ny hôpitaly ireny olona ireny. Ireo olona zay nanaovana fitiliana ary hita fa mitondra ny tsimokaretina nefa tsy misy an'ilay soritraretina raisina ny fepetra hoe manaraka ny fitsabony izy ary manaraka ny fiboana any an-trano ary tsy mahazo mivoaka ny trano mihitsy raha tsy tapitra ny fepetra ary hita fa sitrana izy ireny. Misy ny lettre d'engagement ataon'ilay mararana ny ankohonana izay hitsabitenany an-tokatrano raha ny fanazavana hatrany. Miankina amin'ny fanajany ny tsiraray ireo fepetra sakana tsy hiparian'ny valanaretina coronavirus no hidirana indray amin'ny fiboana na tsia. Iverina manomboka ny herinandro izao ny fanatanterana ny opération taxi be raha ny nambarany teo anivon'ny commune Antananarivo. Tanjona amin'izany fanamafisana ny fanaramaso ireo fiara fitateram-bahoaka. Abrahama Randriamanana. Manomboka ny herinandro avy izao, iverina ny fanatanterana ny opération taxi be eto Andrenivohitra raha ny nambarany teo anivon'ny commune Antananarivo.
Araka izany hoentitra ny fepetra ho raisina amin'ireo tsy manaja ny lalàna ny fitanterana, indrindra ny fepetra ara-pahasalamana toy ny fanaovana ary vava-orona, ny fampiasana gel désinfectant, ny mikasika ny toerana anatin'ny fiara fitateram-bahoaka, manoloana ny fiakaran'ny isan'ireo voatily fa mitondra ny tsimokaretina. Fivorina ngezebe raha amin'ny komite stratégique ny taxi be zany ahafahana mariparitra sy manipitsipika zany hoe ny fepetra tokony iarana mandritra ny taona ity raha tsika malala ny fanambarany monsieur le préfet le voamaly iny hoe miakatra ny tahan'ny coronavirus araky ny note efa navoaka tamin'izany hoe zay mesure sanitaire no tratrarina le taxi be efa misy sanction koa par rapport am'le mesure sanitaire zay efa fantatry ny zareo efa nampelatanany zareo note mahakasika an'izay dian'izao zany de antitra terina itsika fikatroka fitaterana hoe aoka mba tsy hotsika no source ny fiparitany aretina. Raha ny fanadihadiana natao, isan'ireo fepetra ara-pahasalamana tsy voahaja eny anivon'ny asa fitateram-bahoaka ankehitriny ny tsy fampiasana ny gel désinfectant. Ankoatra izay, tsy misy intsony ny fandraharana fanafody ireo taxista taxi be tato anatin'ny andro maro raha nambaran'ireo mpitatitra. Taxi aloha mbola tsy miova, mbola olona rosolona ray. Ny fandraharana fanafody tsy misy fa eo amin'ny 2 mois eo. Na mbola mitony fepetra ara-pahasalamana na kasy na ohatr'izany. Ny arotava aloha zao no tena mbola mandeha. Ny ato aminay zao aloha le voyageur manisy velona aminay. Fa le baolina mateza ndraindray tsy mahafaka. Zany efa mivatsy sakariana aminazy. Manoloana izany, miantso ny rehetra indray ny andraikitra tandrify azy ny tompona andraikitra, ho fisorohana indray ny fipaharian'ny valinaretina Covid-19 eto Andrenivohitra. Nyroso tamin'ny fanasaziana ireo olona tsy manao aro vava orana na ihany koa manao izany fa tsy araka ny tokony ho izy ireo mpitandro ny filaminana. Mahery ny 50 ireo voasasy tamin'ity androany ity. Arahoary ny sary tsy akiteniteny. Efa zato maherinay zao ka omaly fotsiny. Faky maly an 3 amby 70. Maly izy efa zato mahery. Ohatra ozy nareo hoe tsara rahinay zany fa aloha andeha ny confinement. Dia ho hitantsika izy mivoha amin'izay fotoana zay. Filma kely Ho fisorohana nomety ho fiparitany valinaretina Covid-19 nanomboka tamin'ity androany ity nandray fanapa-kevitra amin'ny fanondrana ranom-panafody ireo toerana be olona na Tomasina ny fiadidian'ny tanàna Riflore. Manoloana ny fiakaran'ny tahan'ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus eto Madagasikara, niverina nanao fanentanana sy famindrana ranom-panafody iadina amin'ny fiparitany valinaretina coronavirus indray ny Tomasina ao amin'izao fotoana izao. Notohizana ny fitetezana ireo sekoly rehetra ary nampatsiahivana ireo mpianatra ndritra izany ny amin'ny fanajana ireo fepetra rehetra takiny amin'ny atao amin'ny valinaretina Covid-19. Natao izany mba hisoroana ny hiverena indray amin'ny mety iseny trangana coronavirus ho an'ny Tomasina Renivohitra. Alohantsika ndray fanapa-kevitra
dia nyzao sahady isika dia soroka satria raha manaraka ny filazam-baovao tsika na anatin'ny tele sy ny karazany any dia any ampitan-dranomasina any dia mitombo dia mitombo ireo zay victime ny coronavirus ka mialohan'izay dia aleo jerena ireo toerana zay misy ny zanatsika ireo toerana zay vorina matetika na ataontsika hoe any amin'ny fandraisana pension zany na ny bazary ka manomboka androany zany dia ny commune urbaine dia efa mandraraka ranom-panafody natomboka eto amin'ny CGR Tsimilao zany mba hisorohana ny mety aretina hitranga amin'ireo zanatsika ireo dia ny afatra nampitaina ny tompona andraikitra zay ny fandrombonana niaraka tamin'ny chef Cisco sy ny tao amin'ny solotenany Dren hoe averina nareo mila manao kasibosy anareo zay ny afatra nampitaina apetraka daholo ny elanelana ray metatra dia mba hisorohana ny zavatra mety hitranga satria amisa visana ny ratsy hono mba hiavin'ny soa. Efa betsaka ireo toerana fandraisana olona ny Tomasina amin'izao fotoana izao no efa tsy mitaky intsony ny fanajana ireo fepetra rehetra mifandraika amin'ny fanakana ny fiparitany valanaretina COVID-19. Efa tsy rototra firy ihany koa ny ankabeazan'ny olona ao Tomasina ao amin'ny fiarovantena ka izany indrindra no nahatonga ny commune ambonivohitra Tomasina iroso amin'izao hetsika izao. Araka ny fantatra, hitatra any amin'ireo sekoly tsy miankina izany hetsika izany ary hipaka amin'ny famindrana iray ny ranom-panafody amin'ireo fitaovam-pitaterana maro ao an-tampon-tanan'ny Tomasina ao toy ny posiposy bisikilety, tuk-tuk sy ny maro hafa. Amitoy-atrano ny fahatongavan'ireo mpifindra-monina avy any amin'ny tapany atsimo nosy etsy amin'ny fahasankarana amitoby eny an-toerana miandro volany akamaroany izy ireo ary miazo ny garmaky kosa andraisana fiara miazo amin'ny tapany avaratra ireo mbola manana oentimanana. Yves Richard. Mitombo hatrany ireo mpifindra-monina avy any amin'ny tapany atsimo nosy migadina ito amin'ny fahasankarana. Mifindra fiara imbetsaka ny ankamaroany ka tsy vitsy ny lany vatsy ho an'ireo mitoby eto amin'ny toby Biantsonana. Tamin'ny zoma zahay miala toerana nisy anay fatra Andalitanosy Androy ko zahay zany commune ray any zahay miala fianakaviana olo raiky ny vatsy moa sombara fa tsisisy fa kely rehefa lany aby le vola ka zahay zany naforea direct bakeo Fianaratsoa dia Fianaratsoa indray mamindra anay avy eto jusqu'à Ambaybo Morarano hatra Matondrazaka vola tsisy vola kely ihany fitavela zao zay ny tomabily zany manay raha satria fa kely le vola faolany tsy manana sasany mbo misy kely. Raha toka voatery mitoby eny an-toerana miandro vola anohizana andiny ankamaroany ny azo ny garmaky andraisana ny fiara miazo ny tapany avaratra sy ny maro hafa avy hatrany izay mbola nanana ny oentimanana anaovana sarandalana. Raha 5,000 no anaovam-pitatra eto amin'ny fahasankarana ny fitaterana ny mpandeha anondihany anivo ny garmaky 3,000 ny sara pitaterana nalaina azo ireo androany. Tena izahana mora ny sarandalana zareo amin'ny zavatra mitsanga amin'ny zareo dia entina 3,000 izy dia mifampiraraha amin'ny polisy eny an-dalana ary zay satria 3,000 makeny parkazy zany 5,000 ny frais fataona eo fa reto zany olona tsy manam-bola dia tsy maintsy atao 3,000 izy satria fampitsinjo na ny entany ary maro fa ny ankizy tsy mandofa ny lehibe ihany ny 3,000. Hatrinaraina zao zany navita voyage any amin'ny 9 amin'ny hatramin'ny zoliery itenenantsika zao. Zako zao mazaka eo amin'ny olona 7 ohatr'izany dia 3 efatra amin'ny 20 ohatr'izay no mitondrako anazy amin'ity fiara ity. Ankoatra ireo efa teny an-toerana nanomboka omaly, ampolon'ny fianakaviana tonga teny Andotapenaka Androany handray ny fiara iazo ny tapany avaratra. Efa saika milamina avokoa sarandalana ho andro nanaovana fanady adiny. Isan'izany ity ankonany iray avy ao Morombe ity, izay ny safidy manokana ny hoany maheva tanàna. Ny fahasarotany lafiny ara-tsakafo vokatra ny tsy fahatombana ny fambolena sy ny fiompiana tany an-toerana no antony tsy maintsy ialana hoy ny fanazavana. Zavatra ompinay dia akoho manaraka ny bengy hoinareo osy ho zahay le aondry aomby koloka reny maty daholo da reny tsisy lanorona ny atrevany sakafo. Misy zavatra tavela dia igny no tao frais, misy maro toerana tokotany dia le ente mandeha aloha indesy mitady sakafo. Fa le olona rehefa miala any tsy hitady sakafo, tsy hitady rano,
fa tsisy rano any a tsy latsaka ny orana dia mandeha ireo olo ireo handeha hitady hikarama ka rehefa hikarama izy a dia efa fixeny zany hoe aritsika no mandeha fa azo anytsika no afaka mikarama fa tsy hoe tonga eto an-drenivohitra izy dia hipetraka eto dia hijarona eto a hanome vesatra na ny fitondram-panjakana na ny fianakaviany. Isan'ny manahirana azy ireo raha ny fitarainana hatrany fitadiavana antom-pivelomana indrindra lafo ny ara-tsakafo ka antony tsoahana ny tapany atsimo. Mila jerena akaiky arak'izany ny tantsoroka azo entiny fanjakana azy ireo indrindra any amin'ireo toerana iantefany tsy hitarika tranga hafa. Isan'izany fifindramonina anatin'ny faritra rovany izay nahazoana fitarainana maro ary nitarika vavoazana goavana manodidina ny arena voajanahary ny taona 2020. Itombo avo roen isan'ireo mponina kerehy any atsimon'ny Madagasikara raha toa ka tsy misy ny fandraisana andraikitra sy vahaolana maharitra raha ny nambarana teo anivon'ny PAM. Michel Aranarjo. Raha ny tontanisa avy amin'ny programme alimentaire mondial olona iray faingo 5 tapitrisa no vinavinaina ho tratry ny tsy fanjarian-tsakafo any atsimon'ny Madagasikara, izany hoe 5 isanjato ny mponina any amin'ny faritriny. Tontanisa izay nitombo avy roeny raha ampitaina amin'ireo mponina nisitraka fanampiana ny taondasa tamin'ny vanim-potoana tahaka izao. Raha ny fanadihadiana no voamadilo mifangaro amin'ny argila no sakafo hoan'ireo mponina any amin'izao. No tsy fisian'ny orana no vokatra aina ho matinona ny any atsimon'ny Madagasikara. Tsy mitsaha mitombo ireo olona tratran'ny kere ny tsy fanjarian-tsakafo any atsimon'ny Madagasikara. Ny mampalahelo dia ireo ankizy no tena voamafy amin'izany. Ilaina farak'izay aingana ny fitadiavana vahaolana maharitra sy ny fametrahana paikady mahomby ahafahana miady amin'izany. Ireo ankizy no isan'ny misedra izay krizy ara-tsakafo any atsimo izay. Ny akamaroan'izy ireo niala an-tsekoly. Raha ny tontanisa avy amin'ny PAM hatrany ny volana Oktobra 2020, ankizy 3/4 no niala an-tsekoly ary lasa manampy ny ray aman-dreniny amin'ny fitadiavana hanina hohanina. 17 isanjato ny zaza latsaky ny 5 taona any amin'ireo faritra 3 tena miaina izay kere izay, Androy, Anosy, Atsimo andrefana no tratry ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka. Antontanisa isany ambondrindra eto Afrika. Misa 5 ala sira etsy kosa ireo zaza aina ho tratry ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka. 7 ala amin'ireo no voasikajo ka grave. Hatramin'ny androany, 5 tapitrisa $, no ilaina entina manampy ara-tsakafo hoan'ny mponina 9 etsy any atsimon'ny Madagasikara ary fanampiana ara-tsakafo any an-tsekoly hoan'ny ankizy miisa 5 ala sira etsy. Lafa mavao hafa kosa indray dia miampy fito indray ireo olona karohana mahakasika an'ilay raharaha volamena raha nambaran'ny pôle anticorruption. Nitondra fanazavana mahakasika an'io raharaha io ihany koa ny tale jeneraly faditserana ny Lara Nelson. Olona fito no mbola karohana mahakasika ilay raharaha volamena 7 Jim Clow, raha nambaran'ny PAC na ny pôle anticorruption. Raha ny fanazavana, tompon'ireo vanila sy mpitrandraka vanila ary tompon'andraikitra izay hananamora ny fivoahana tsy ara-dalàna ny volamena teto Madagasikara, ireo olona karohana ireo. Efa nivoaka ny didy fampisamborana azy ireo. Andrasana ny valin'ny fanadihadiana ataon'ny ministeran'ny fitsarana sy ireo mpanao fanadihadiana hoy ny ministry ny fitanterana. Efa misy ny fepetra izay noraisina mahakasika ny ACM raha ny fanazavany hatrany noho ny fanomezana alalana ny kompania STA anao-sidana. Ny ministerako manokana izay ambanin'ny fean'ny ministeran'ny fitanterana moa ny ACM, satria ny ACM no azo resantsika raha momba ny anay manokana dia ny asan'ny ACM dia manome autorisation na hoe clearance an'izay kompania mangataka vol. Dia atao anatin'io zany na zavabe fa ny STA no nangataka an'io vol io tana Tulia Johannesburg. Zay zany no nanontaniana. Dia efa namena zany ny ACM moa zany tompon'andraikitra atao anatin'izany efa namena ny antosa taratasy rehetrarehetra manazava an'izay ny chronologie any iny fangatan'ny STA iny dia ny enquête zany efa nanoy ary ny enquête moa zany dia efa nandray fepetra ihany koa raha momba ny ACM fa mbola miteo ny enquête fa io angamba aleo anohy ny asany ny enquêteur sy ny ministeran'ny justice. Nitondra fanazavana mahakasika io raharaha io ihany koa ankila ny tale jeneralin'ny faditseranana. Rapport Bamako Seno tao zany nono nanaovana déclaration le volamena mivoaka avy any Mali. Io aéroport de Bamako Seno io ohatrany hoe bureau de douane nivato eto amintsika.
zay zany ny bureau ao zany misy an'le déclaration dia izy ka école de Malimo mazava ho azy no tompony entana zany nanandrana nanondrana ny entana. Anatin'io koa ny volamena ny voaresaka ary 73,499 grammes no lanjany soratana any ambany ato. Ity déclaration ity tompoko dia tsy marina satria voalohany ny déclaration tany Malia dia natao traduction amin'ny teny anglisy. Ny déclaration douane dia universelle, zany hoe ny déclaration avy any Chine na avy any Amérique latine dia misy case be dia be anatiny ao, ary io case be dia be io dia efa rindra ny fiombonam-be ny la douane, zany hoe ny organisation mondiale des douanes, fa ny référencement de case ireo mitovy daholo maneran-tany. Zay no mahatonga ny déclaration douane tsy mila atao traduction. Hatreto miisa valo ireo olona efa nalefa any Antsefa sy any Antanimora voarohirohy amin'ny rarah io. Raha ny loharanom-baovao azo niakatra fampanoavana teny amin'ny paka ny zoma lasa teo hieritsaina Anisha Joasin mpiratsi kombakomba amin'ny fandefasana volamena nakany ivelany sy Kanotilanina teratany vahiny izay mpitondra ny entana izay nalaina tany amin'ny andria fiandrianana Armstrong mponina Mahavoky Besarety ity farany izay isany tsy hita kakaroana amin'izao fotoana raha ny loharanom-baovao azo hatrany. Nisy fiantraikany betsaka tamin'ny fikajiana ny indice de prix à la consommation teto Madagasikara ny valanaretina Covid-19 amin'ny taona 2020. Isan'ny nahitana fiantraikany maro ny fitotongana ny farim-piainana isa-tokantrano. Fanampanahavana. Ny vokatrizay impactany Covid-19 zay dia nisy fiainana zany teo amin'ny lafin'ny tolotra aloha voalohany indrindra satria nosakanana avokoa ireo ataontsika hoe activité non essentielle zany tsy sokatra intsony dia niena zany teo amin'ny lafin'ny ataontsika hoe offre teo koa fa niena ny revenu any ménage manaraka an'izay dia niara-niena zany ny contraction offre sy demande izy roa zany dia nidina izay no nahatonga n'ilay ataontsika hoe prix global nidina koa zany manaraka an'izay récession le économie zay zany. Raha oharina tamin'ny taona 2020 zany dia ny 2020 zany teo amin'ny 4.3 isanjato ny taux d'inflation. Ny prévision amin'ny taona manaraka iny zany dia eo amin'ny mahery ny 9 isanjato eo zany izy amin'ny iny taona manaraka iny satria eritreretina zany fa andeha tsy moramora ny fiainan'ny firenena zany sokatra tsy moramora ny activité rehetrarehetra. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ataontsika mahakasika ny olana eo anivon'ny orinasa Kromita Malagasy eo ihany koa ny trangam-piarahamonina ny Thomas Nany rehefa avy eo ary. Para meter el centro, el despeje de Moncayola, le cae el balón a... Les meilleurs divertissements méritent le meilleur de l'Internet à Madagascar. Accédez à tous vos contenus préférés en illimité avec la fibre Betelma à seulement 249 000 TTC par mois. Et en cette fin d'année, abonnez-vous à la fibre Betelma et achetez votre Smart TV Miros 40 pouces pour 249 000 supplémentaires. Rendez-vous vite en Telma Shop. Gripony eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Azarena eny rehetra eny ny kasibosy vao avy nampiasaina fa manamora ny fiparitahan'ny valanaretina toy ny Covid-19 ho an'ireo mpikirakira ny fako ary mipaka any amin'ny fiarahamonina manontolo. Koa sasao amin'ny savony avy hatrany izy ireny mialoha ny hanariana azy anaty fanariam-pako. Toerintsika ny Covid-19, arovantsika ny mpiarabelona amintsika.
yaourt ny chocolat marihitrery sady vita avy amin'ny ronono velona avy any Antsirabe ary andramoangina ny yaourt chocolat vaovao tsiro tropikaly hafakely mangue sy corosol chocolat ny tsiro tena izy. Optimisation tarifaire amin'ny vidin-jiro. Izara sokajefatra ny vidin-jiro manomboka amin'ny janoary 2024. Ny tanjona dia ny anamorana ny tolotra eo anivon'ny jirama mba ho fampimirana miandalana ny saran'ny herinaratra ary ny edina amin'ny fandaniana mihoapapany. Arakaraka ny fandanianao no sokajy tokony ho fidinao ka manomboka izao raha toa ka mampiasa fahitalavitra kely iray, fahitalavitra plasma iray, cuisinière 4 feux avec four iray, karazana fitaovana fikarakarana sakafo, robot, mixeur sy ny sisa iray, famanana rano, chauffe-eau iray, solosaina iray, aspirateur iray, projecteur LED iray, machine à laver iray, vata fampangatsiahana 200 litatra iray, rice cooker iray, radio iray ianao amin'ny ankapobeny ka mihoatra lavitra ny 300 kWh ny fandanianao isam-bolana dia tarif confort na super confort no mety aminao. Raha mila fanazavana fanampiny manatony ireo maso-ivo Jirama na atsony laharana maintso 3547. Tsy ny page Facebook Jirama official na ny tramokala www.jirama.ng. Sarobidy ny angov ka tsitsio. Jirama ny mpanjifa no lahara-pahamehana. Veneto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Ny fampiarana ireo fifanarahana nisy tamin'ireo mpiara-miombonantoka ny vakitrano natao teo anivon'ny orinasa kromita malagasy ary ny ambadika politika miaro fanakorotanana ireo ny amin'ny akabean'ny teboka telo lehibe mahatonga ny olana hoy ny tale jeneralin'ny orinasa Gaëtan Andriatsilavo. Teboka telo lehibe no nahatonga ny olana ny kromita malagasy ankehitriny hoy ny tale jeneralin'ny orinasa raha nitondra fanazavana manoloana ny fitokonan'ny mpiasa. Ny voalohany dia le fampiarana le fifanarahana nisy tamin'ireo mpiara-miombonantoka. Io ny voalohany. Ny faharoa kosa dia ny vakitrano natao tato amin'ny orinasa kromita malagasy satria vakitrano natao tato tompoko mbola iverenantsika iny rehefa avy eo. Ny fahatelo farany moa dia le fanararotana izany hoe le ambadika politika miaro fanakorotanana ny fotoanam-panjakana ankehitriny. Taoriny ny fitokonan'ny mpiasa ny taona 2024 no nisy io fifanarahana tamin'ny mpiara-miombonantoka io. Tapaka ny fifanarahana ny oktobra 2024 ka tapaka niaraka tamin'izany ihany koa ny fandoavana ny karaman'ny mpiasa manodidina ny 500 teo anivon'ny orinasa. Ny taona 2024 ny tetina 400 lavitrisa ariary ny fatiantoka teo amin'ny kroma ary nisy trosa 100 lavitrisa ariary. No ny vakitrano nisy tamin'ny fitondrana teo aloha no nahatonga izany raha ny fanazavana ary efa nisy vahaolana noraisina sy ny fanadiadiana natao ny ainga avy ny fotony. Ary nanolotra ny tatitra amin'ny fotoanam-panjakana ankehitriny dia nanolotra ihany koa mba ho jeren'ireo commissaire aux comptes ny état financier 6,4 dia isorana ny asa izay natao fa tamin'izany fotoana dia nahitana hoe ay mba 400 lavitrisa ariary sisa nitrosa fa zao kosa ny tena olana ay nisy 770 lavitrisa ariary ny entanana miditsy ny takina. Inona ny antony? Inona ny antony tsy nitakina ireo vola rehetrarehetra eo? Mbola vola ny orinasa mpanjakana, vola malagasy ireo 770 lavitrisa ariary. Raha ataontsika zany nikajy, raha asona le 400 lavitrisa ariary izay trosa, asona amin'ilay 770 lavitrisa ariary izay mbola vola ny orinasa mpanjakana, dia misy zany 730 lavitrisa ariary tahiry. Apahany entina ampandrosoana anaovana ny fandrosoana rehetrarehetra izay misy nefa ny fantatritsika fa tsy vita vetivety mitahaka izy io fa amin'izao fotoana izao moa dia na dia tsy miteny ary ny sasany amin'ireo dia efa any mipaka ny dossier mikasika an'io ary efa manomboka mihetsika ny paka. Maro to amin'ireo mpiasa mitokana no miray tsokombakomba amin'ny vakitrano nisy teo amin'ny fitondrana hoy ny tale jeneralin'ny orinasa. Teboka telo lehibe subvention ny mpitondra fanjakana. Manodidina ny 10 sisa ireo mpiasa tsy nandray karama fa tsy ny rehetra araka ny voalazany ireo mpitokona. Nanoratsika ny vaovao kosa indray dia isy ny fanavaozana arandalo eny anivon'ny anteny meram-pirenena ao anatin'ny fitaom-pivoriana ara-potoana amin'ny ity taona ity lalàna amin'ny feny fandovana eto Madagasikara raha ny fanazavana azo tamin'ity androany ity. Henri Florian. Amin'ny mahafahefana mpanao lalàna ny anivon'ny anteny meram-pirenena
tolo-dalàna maro samihafa no azo aroa sy asipana-vaozana eo anivonyity androm-panjakana mpanao lalana ity. Nanambarana ny solovam-bahoaka voafily teo anivony boriboritany faharoa androany fa hatolotra ary asiam-pandovana eo anivony anteny miera-pirenena mandritra ny fotoam-pivorian'izy ireo ny lalàna mifeny fandovana eto amintsika. Voalaza fa efa tsy mifanaraka amin'ny toe-java-misy intsony ny lalàna teo aloha ka ilaina ny fanavaozana izany. Raha tsy teny hoe za zao hanolotra ny lalàna momba ny fandovana izay hitako hoe efa tokony efa ho avaozina zany izany lalàna zany satria raha mahitinareo ny mpivady raha mivady izy dia ny fananany le ramatoa raha misaraka izy na misy ny maty dia raha misy maty zany dia le ramatoa fahavalo ao aorianany ny fanjakana fahasivy mandova dia le ramatoa vadiny fahavalo dia zany zany dia mila ovana satria izy mivady no miary tao anatin'io arena io dia mandroso daholo ny rahalahy ny fianakaviana ray aman-dreny ny akoatrin'ny zanany moa zany eo zany mila fanamboarana kely ka noho zany marobe ny lalàna izay mila fanamboarana kely noho ny zava-misy zany efa mandroso ateo. Ankoatra io manana adidy amin'ny fanaovana tatitra ihany koa ny solovam-bahoaka tsirairay manerina ireo distrika eraky Madagasikara. Tatitra mahakasika ny zava-misy sy ireo lalàna lany teo anivony Antenimera. Androany nanatanteraka ny tatitra ho an'ny vahoaka teo anivony boriboritany faharoa ny solovam-bahoaka. Isan'ny fomba anatanterana ny tatitra izay nataony ohatra ny fandraketana ny tatitra ho anatin'ny gazety ho hitan'ny rehetra. Manambahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity tsy izany fandrema toa raha fanomezanjo Alexandre izay be ny tanàna any Faratsy ho any miarabana tonga so atao anatin'ny fampahalalam-baovao. Mirahalahy zay mandray vahintsika amin'ity androany ity miaraka amin'ny onona saina ny tenako amin'izany ary omeko azy avy hatrany ny fitenena. Andriamatoa be ny tanàna nisy ny fanafiana mitampediana nitranga atao amin'ny commune-ny Adina ao ny zoma fa 20 Desambra taona 2024 nisy ny olona 7 no maty tao anatin'izay fotoana izay eto ianao hitantara inona marina no zava-nisy tamin'ireny fotoana ireny raha tsy ahivina. Faly miaraba nareo mirahalahy ary faly miaraba ny vahoaka amin'ny commune Amboborina Ambatofotsy sy ny vahoaka amin'ny district Faratsio ary isika rehetrarehetra izay manaraka ny fampalam-baovao ato amin'ny Cool TV amin'izao fotoana izao. Araka ny zava-nisy tamin'ny 20 Desambra 2024 dia nisy fanafian-jolahy mitampy Adina izay nafatesana olona 7 izay nodorana tao an-trano ny 7 ary maty notifirina ny iray. Raha ny zava-nisy tao anatin'izay fotoana maro izay tokoa tsisy nanahoana ny toyan'ny fanadihadiana manahoana ny toe-draharaha misy any an-toerana amin'izao fotoana izao efa nisy ve ny voasambotra tao anatin'iny raharaha iny? Eto dia manome fisaorana ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny filohandry Najuel sy ny lehibe ny secrétaire d'État ny gendarmerie sy ireo lehibe isan'ny nambaratongany izay nanao ny aintso zavatra tamin'ny asa fisamborana ireo andian-jolahy ka efa anisany efa tratra izay efa maro ireo namany mitotaly eo amin'ny 17 izy eo ary miangavy aminareo tompon'andraiky mpanjakana ihany amin'ny fitadiavana ireo raindahany izay mbola miisa 7 mandehandeha mihery. Zany hoe hatramin'izao mbola tsy tratra ireo atodonikotrika tamin'ity raharaha ity? Mbola nisany tsy tratra mihitsy izy ireo fa ireo namany no efa tratra daholo. Zany hoe hatreto mbola tsy fantatra marina zany inona ny anton'ilay fanafiana sady ny anton'ilay fanafiana dia valifaty satria ireo olona ireo voatafika ireo no nahatonga an'ireo dahalo ireo tany am-ponja izay nigadra ary rehefa afaka ry zareo dia namaly faty. Amin'izay tsy fandriampahalemana izay ihany izay mampikaikaiky amin'ny vahoaka dia ny fatoriana atsah noho ny fatahorana an'ireo dahalo ireo dia tsy matory ao an-trano intsony ny zaza amam-behivavy fa dia any anaty mangazo any anaty ala no misitrika matory noho ny fatahorana ny ireo zavatra noho n'ilay zavatra nitranga teo ankotondranony ka dia manainga nareo manam-pahefana hijery manokana
ny lafiny araka ny fandriampahalemana. Zany hoe tsy ampy fe zany mpitandro ny filaminana sa inona no mahatonga an'izay amin'izao fotoana? Noho ny tsy fisian'ny poste avancé atao amin'ny commune Ambohiborina izay nikambana tamin'ny commune atao Tsambamahazo ny gendarme izay niasa teo aminay dia nahazo vahana ireo dahalo satria lavitra ary ratsy ny lalana izay misy ny gendarmerie izahay eo amin'ny commune Ambohiborina Ambatofotsy eo amin'ny district sy ny district amin'ny Faratsio dia tsy manana olana ary tsy mitady tosika fameno, tsy mitady vaditsinjo ny vahoaka ao amin'ny atidinay fa ny fandriampahalemana no tena itodi-tadiavin'ny vahoaka ao ary angatahanay amin'ny andrim-panjakana maro ny siny fandriampahalemana izay mampikaikaiky amin'ny vahoaka. Ao anatin'izay efa nisy ny fotodrafitrasa vita zany zao fitondram-panjakana zao atao amin'ny commune iadidinao. Ny fotodrafitrasa dia akasitrahana indrindra ny fitondram-panjakana fa dia efa mandeha efa miasa efa manomboka ny asa ao amin'ny tetezan'ny Betsaraina izay nampikaikaika ny vahoaka maro ary mino aho fa ho tanteraka hatrany amin'ny fanamboaran-dalana ny asa ary ao misy tetezana anankiray Ambohitrandriamanitra izay efa madivadiva ny fahavitany. Etoana koa dia makasitraka ny ao amin'ny lehibean'ny gendarmerie izay nanaiky ny sin'ny poste avancé ao amin'ny commune Ambohiborina. Hitantsika amin'izao fotoana izao mikaikaika ny mpamboly maro amin'ny resaka tsy fampiny rano, tsy fampiny rotsakorana, manao ahoana ny ao amin'ny commune Ambohiborina Faratsio amin'izao fotoana izao zany resaka fambolena? Raha ny vokabary dia sy ny fambolena ao amin'ny commune Ambohiborina manantena fa tsara satria ny orana dia avy matetika. Ny ao ny fahavokarana ovy izay tsara fa ny vidiny no mora. Mametraka fisaorana ho anareo tompona anareo mpanao gazety nanasa ny tena amin'izao fampalambavao izao ka dia mametraka fisaora veloma ho antsika vahoaka rehetra. Veloma tompoka. Zay makasika ny fatahorinan'ny fanambaran'ny HCC tamin'ny fomba ofisialy ny voka-pividianana filaharam-be sy hafaliana no nandraisan'ny vahoakan'ny mananara ny olona rary ny Rina Sidonia ny araba sy ny sotra manokana an'ireo ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny tenany fanampanazavana. Arabengoa anareo izay mpiaradia avy tagny lavitra tagny izay tsy nitsindro asasara izay tsy nijidy tamba nitaho amin'ny androkiaka nandeha nivolagnina handeha andro aligna atsika tao tsy nanda tonga eto an-tambitanagna mananara nagname fady nagname voninahitry ny tegnanay atsika vahoaka maro anisy izay manana didy sy andraikitra velon-tegna avy any amin'ny tany misy tsika jiaby tsiraikaraiky tsy nijidy tambana naneho ny hafaliana naneho ny firaisan-kina raha nikoragna zay ny fandimby jiaby teo regny dia mihodigna amin'ny koragna araiky hoe nahazo sénateur atsika ny agnatin'ny province ny Tamatavy fa indrindrandrindra nahazo sénateur atsika ny ato agnatin'ny district ny Mananara. Faly ny tegnako. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia nanao fanambarana androan'ny kolejin'ny mpampianatra eo anivon'ny UNS Sampifolo taorian'ny fanambaran'ny ministry ny fanabeazam-pirenena izay milaza fa ho raisin'izy ireo antanana ny concours fidirana eny amin'ny UNS. Raha ary izay fanampanazavana izay. Ny fampianarana ambony dia mahasahana ny vondrom-piofanana rehetra aorian'ny ambaratonga faharoa amin'ny fanamafisana ny fandaliana pahalalana. Ny fanofanana eo amin'ny tanora na vitany ambaratonga faharoa ho mpampianatra dia andraiketan'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy na ny mesupres.
ny fitomboany isan'ny mpianatra miditra an-tsekoly na sekoly mpanjakana na sekoly miay tena dia mitaky fananana mpampianatra sy mpitantsoroka tsara ofana maro nefa ireo ENS efatra misy ankehitriny dia mbola tsy ampy hanome fahafaham-po izany noho ny fahafahan'izy ireo mandray mpianatra mbola voafetra araka isa kanefa eo ampiandrasana ny fanatanterahana ny politika mpanitarana ireo ENS kosa dia ilaina ny fandraisana ho mpiasa eo amin'ny fampianarana ireo mpianatra efa vita fiofanana. Tonga eto Antananarivo ireo mpianatra tsara noti indrindra nandritry ny fanadina mpanjakana izay nitanterahana ny taona 2024 nisy ny fizarana amin'ny fomba fianatra izy ireo tamin'ny afahionina saina. Nampiakarina eto Antananarivo ireo mpianatra sangany rehetra manerana nosy nahazo naoty ambony indrindra tamin'ny fanadinana CEPE, BEPC ary BAC no tanterahina ny taona 2024 ka noraisina tetsy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Raha niresaka ny fanaovana tamin'izy ireo, ny fiaretany tory sy ny fifoazana maraina ary ny fandaminana ny fotoana no isan'ny nahazona ny vokatra tsara. Voalohany indrindra aloha avy amin'ny mpampianatra zareo nampianatra na foana, zareo nampianatra na mafy dia ianona ny tenin'izy ireo na dia masitsika ary izy ireo indraindray dia ianona foana. Milalao ihany indraindray fa latsinainy ka hatramin'ny zoma mianatra dia sabotsy manontolo amin'ny lalao dia lahady maraina mivavaka dia alahady hariva mianatra. Misy fomba iray ihany fataoko rehefa andehanao fanadina ohatran'ireny. Somary mifoha maraina be zany za amin'ny ray maraina reny vao mianatra dia amin'iny zany le mbola vao mifoha zany dia mba mety tsara zany le mémoire weekend zany mamerina le zavatra rehetra atao anaty fianarana. Le moyenne tamin'ny BPC 18. Tontolo andro anankiray zao ohatra hoe miovaova aloha le izy indraindray matory amin'ny 2.10 dia mifoha amin'ny 4, indraindray matory amin'ny 6 dia mifoha amin'ny 3 ohatr'izany. Sady tiana koa le izy rehefa hoe tiana le fianarana dia mandeha ho azy le izy. Niaraka amin'izy ireo ihany koa ireo mpampianatra mendrika isam-paritra amin'izao fivahiny an'izy ireo eto Antananarivo izao, hisy ny fitsidihana ireo toerana manantantara sy sekoly ambony. Raha ny fampitamba vaovao ray, horaisin'ny filoham-pirenena eny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ihany koa ireto delegasiona ireto. Trangam-piarahamonina kosa indray dia jiola 3 mandidina ny tsara kofafa ao Tomasina no sarona taoriana ny fanarahan-dia izay nataon'ny fokon'olona sy ny zandary. Sarona avokoa ireo entana izay nalain'izy ireo sy ny basy vita gasy izay tsy mipoaka akory fa natao fampitahorana fotsiny ihany Gaëtan Andriatsilava. Ireto fianakaviana ireto no voatafika omaly alina ka nahatonga ny fokon'olona anara-dia sy nasarona ireto olona 3 lahy ireto. Mitantara ny zavanitranga ny renim-pianakaviana. Izare dia navoaka ny moto hitany maso, navoaka ny plaque solaire hitany tegna maso, tegna tsy maso tamiza be fô mangalatra amiza miady ke vao lasa amizay raha jiaby re dia navoaka ny lamasiny avy amizay zare vao le araiky alahy aiza vola mizaka anahy eo za tsy manam-bola aiza ozy tsy anam-bola nare manam-bola nare ozy izy fa avoa tsy manam-bola zay hoe avoa ozy izy nikapohiny taketo zaho tamin'ny sandriko ty amina sabatra raha re za tsy manam-bola sady mitomoagny zaho anao ozy mangina ozy izy fa hitanao ty ozy mizaka basy aminao ty niany ozy tifirako anao fa avoa vola tsisy vola oza zay dia zagny za io poketra anahy zegny mipetraka miantony karany dia nalaiko fogna izy zegny dia nalaiko taminazy take. Taoriny ny fanarahan-dia natao, hita ny trano nisy azy ireo ary sarona avokoa ireo entana halatra rehetra niaraka tamin'ilay basy fampitahorana. Tratra atao daholo ny entana, maromaro ny entana tratratrao, misy ny télé, machine fanjairana, moto, batterie, panneau solaire. Dia misy an'ity basy ity ihany koa moa zany basy vita gasy izy io izay entin-jareo manafika tsy mipoaka akory basy io fa entin-jareo mampiorohoro olona eny amin'izay asa ratsy izay ataon-jareo moa zany. Rehefa tratra tao ny ray
de izy ihany ny teny hoe ary ny namako izy izy le namany zany raha lahiny ary mangarivotra sidy tadiavina tany tratra tany reny namany zany omaly antoandro ihany mbola tratra ndray ny ray izay tena nandray anjara ihany koa tamin'io fanafihana sy famakina ny trano io tratra moa zany izy telo lahy zao ary zay mihitsy zany nyteneniny zay olona zay victime na zay olona vaky trano teo hoe telo nanafika tao nisy basy zareo dia tratra daholo moa zany marihana moa fa efa tena fa jolahy mpampioro reny amin'ny faritry Tsarakofafa izy telo lahy reo satria tamin'ny alin'ny 29 décembre lasa teo dia fa nanafika tao zareo ary nanapaka tanany le ramatoa tao an-trano mihitsy zany hoe zany zareo nanetika antsin'le rangahy dia le ramatoa zany nanakany izy iny tamin'ny tanany iny no navoan'ny tanany tena tapaka mihitsy ny tanan'le ramatoa. Ray tanàna ihany no nanafika ka natahotra ny valifaty any aoriana ny mponina indrindra ireo nandray anjara tamin'ny fanarahan-dia. Talohan'ny fety teo nisy tambadika oma tamin'ny efa 2 semaines zay dia efa nisy koa tato ambadika tato. Misy matetika mihitsy le fitrangana fanafiana ohatran'io. Miangavy rehefa fanjakana zay fokon'olo vatanday matanjaka nagnenjika ny olona amin'ny nazahoana basy teo mangarivotra io ka matahotra tena matahotra mihitsy zay eto fa io olona io dia olona niara-monina aminay eto ka matahotra izay hay ka mila fifanampiana amina rehefa fanjakana mihitsy zay amin'ilay fandriam-pahalema aketo misaotra tompoko. Angatahana hatrany ny fiaraha-miasa amin'ny fokon'olona tahaka izao hoy ny mpitandro filaminana indrindra ny fanomezana loharanom-baovao raha misy ny tranga mampiaya. Aina ivadika eo rivo-doza atao anatin'ny 5 andro manaraka ilay andro ratsy ao amin'ny ranomasimbe andiana raha nambarany teo anivon'ny mety eo Madagasikara tamin'ity androany ity. Abraham Randriamanana. Vinavinaina ivadika rivo-doza amin'ny faran'ity herinandro ity ilay andro ratsy ao amin'ny ranomasimbe indiana raha nambarany teo anivon'ny mety eo Madagasikara. Ny herinandro izao no fantatra ny lalana hodiavin'ity andro ratsy ity manentana ny rehetra indrindra ny any amin'ny faritra Atsinanana hiomana amin'ny fivoaran'ity andro ratsy ity ny tompon'andraikitra na tsy mbola misy aza ny fanairana amin'ny rivo-doza. Raha ny nandrefesana azy izao marina zao dia any amin'ny manodidina ny 3,000 kilometatra Atsinanana morotsiraky Madagasikara no misy azy mizotra miakandrefana izy atao anatin'ny 5 andro avy dia tombanana ivadika ho rivo-doza izy amin'ny herinandro mitsidika io moa io hitantsika eo satria anoany mazava kokoa mihitsy ny mety fizotran'izy io fa eto dia fampiomanana sahady ny mponina rehetra any amin'ny morotsiraka Atsinanana menga avy eo an-talahy ka hatrany amin'iny afatry vatovavy iny fa mety anakorotana ny toetry ny andro any amin'ireo morotsiraka ireo zany izy manomboka amin'ny herinandro mitsidika io. Mbola maivana ny rivotra eto manodidina amin'ny 30-70 kilometatra isan'ora eo. Ny tontolo manodidina izay iainana nefany dia manana herijika kokoa ambony kokoa zany ny fanantenana ny mety ivadian'ny rivo-doza ao anatin'izay afaran'ny herinandro izay. Indrasana araka izany ho fivoaran'ity andro ratsy ity. Ankoatra izay azo vahana amin'ireo faritra maro manerana ny nosy ny rotsakorana manomboka androany raha ny fanazavana. Amin'ity herinandro ity manomboka androany ambony kokoa ny fanantenana zany isian'ny oram-baratra saika manerana amin'ny faritra maro ankoatra ny aty amin'ny tapany atsimo sy ny morotsiraka Atsinanana iny zany no saika hoe kelikely ihany ny mety hoe maina ny andro zany. Tsy aivina, misy 3 hatramin'ny 5 ireo rivo-doza hiforona manodidina ny Madagasikara amin'ity taona ity raha toka 2 na 3 amin'izany no andalo eto Madagasikara raha ny vinavina avy amin'ny mpamantatra ny toetrandro. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mitsipaka amin'ny fanarana ny amendement fa 20 ao amin'ny lalam-panorenana Amerikana entina hanesorana ny Donald Trump ao amin'ny Maison Blanche ny filoha hevitra Amerikana Mike Pence fanadina. Nitsipaka ny fanarana ny amendement fa 20 amin'ny lalam-panorenana Amerikana entina hanesorana ny Donald Trump amin'ny Maison Blanche ny filoha hevitra Amerikana misokatra amin'ny herinandro ity indray araka izany ny dingana faharoa entina hanesorana ny Donald Trump. Nilaza ny filoha hevitra Amerikana fa tsy hisy tombontsoa ny Etazonia ny hanatanterahana izany. Laza ihany koa ity farany fa andro vitsy sisa dia hiala ao amin'ny Maison Blanche i Donald Trump ny 20 janoary izao.
Ny andiny faha 20 amin'ny lalam-pandrenina dia manome fahefana ny filoha-hevitra sy ny ampaham-betsaka amin'ny mpikambana eo anivon'ny kabinetra ny prézidansa ilaza fa tsy afaka manao ny asany intsony ny filoha. Androany, tokony roso amin'ny fividiana ny empêchement nyity filohan'ny Repoblika Amerikanina teo aloha ity ny parlemanta, dingana izay sokajiany Donald Trump ho fitariana indray ireo pombazy hikorotana. Ity faliny izay mitsipaka hatrany hatreto ny filazana ho fitariana korotana any an-toerana. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.